Eto ambony tany titsoriny te aleto aho dia ho aiza ary zany nareo any aho loata dia ho any amin'ny zanako any sarika etsy kalma fa inona nefa le problème haiko tsara ngely ty mibandy iny nanaovany cinéma mazerana atao zay alahy tena raha marina zany teninao zany raha patron mety tena grave be tsy misy zao ndrira teneniko hoe hitako papanaireo misotro sady amin'izay le toka le mahery reny mihitsy Andriamanitro, dia inona no tokony atao e? Manama moa sao dia hiteraka zavatra hafa sao tsy fahitana antsika izao. Tsy misy tsika azo atao aloha e. Samy vavaka mbevelana tena tsika amin'ny laoniny. Manao izany. Anao ny olana menjady aminao efa be da be dia izaho koa mbola olana iray ato aminao. Fa tsy manahirana anazy izany ange ho any hijanonanao ato e. Izao no ataontsika aleo hipetraka ty amin'ny mamanareo dia amin'izay mba mena io alaherin'ireo io sady amin'izay nareo mba afaka mifampiresaka amin'ny vatany. Fina daholo any ary izany. Toy izay tonga iray miteny an'izany daholo. Sa nisy tsy nentina ataoko ve taminy? ataontsika izay mety ary tena marina za koa tsy afaka nery olona ho tia zany ary fantatro tsara moa ny atao hoe lanja amin'ny fitiavana safidy io ka Zay zany soa. Misaotra betsaka tamin'ny vitange. Ai. Nary nisy oranao amin'izay. Tsy tiako lesy izany fiteny lahy zany. Mba ray aman-dreny angely tia no miresaka amin'lahy. Dia magnino? Magnino? Fa lahy zany efa tena lehibe dia tsy azo tenenina intsony. Anisy fitiavany Iray tao anatiny tao satria bangany fiainany ianao no ny ainy fitarainany ianao tsy nanam-polo enti-patsorana nahita azy tena angoraka vonona menny tsy ampy tena naiky anao nanaiky tam fo nanomeza rehetra nananao tentianao nity tam fo tsy fantatrao ny tantara taloha Nga ny zavatra niteneniny tsy hitanao? Tsy nitenenina kizy. Za fotsiny tsy mahazo aina.
Maman, mba mila miaina amin'ny zava-misy kosa tsika e. Tsy mitovy mihitsy anie ny fiainana ny ainantsika sy ny ainany e. Ny tena marina tsiaro a tianao sosokevitra ohatr'izao a maninona kitsika raha ohatra ka mandeha mitady trano a dia mba mitokana any. Fa misy inona mihitsy e? Tsisy hoa tsy te hanerana olona kiza tena tsy te hanahirana azy mihitsy. Aza lefa lavitra ny sainao, lasa mamorona zavatra foana. Eritrereto ary ohatr'izao vehivavy lehibe zao kiza no hanahiran'olona ty atokantranony aty. Amin'izay a ankizy vao hanorina fiainana, tanora vao hanorina ny fiainany no aviny. Tsy fidiny antsika anie izao e. Fa na zany ara tsiaro tokony tena mitady vahaolana mihitsy sika fa tsy antehatra ny kisendrasendra ohatr'izao fotsiny. Za kosa aloha tena tsy d'accord amin'izany mihitsy aho hoe hifindra tranontsika e. Sady ato mba misy antsika mba afaka mifanampy amintsika ihany anie. Dia hanahiran'olona laveto zany ko. Maman, tsisy masoandro hiratra ho antsika mihitsy raha mbola miaina amin'izany sentiment sode izany foana ianao. Angamba Zao anao matsara. Tamana ihany ve? anaty fa ahoana tsy tamana mahafinaritra be mifandraisana. Tamana be. Fangako kosa moa dia misy ina fa fanehoana fahafaliana ihany no azo ataoko. Fa inona ilay mahafaly? Hadray, tonga namana indray ve ro mamantsiary vao mavomavo a? Efe maka zany teny lazany. Fa na zany ara lesy dia mbola mamerina misaorana fakasitrahana amin'azy ahy amin'ny natolany mianaka tsy ho voavaly. Tsy fotoana izany zao ro mamantsiaro a. Mbola anaty ady mafy tsika izao a. Dia mifanohana sy mifanampy mba ahitana vahaolana. Fa na zany kosa raha tsy maintsy atao sao adinodino. Mampimeno tsy alaty. Kosa hoe dia ho adino. Eny zany lesy fa mba mieritreritra kely izay mianaka hoe hiala kely eto. Fa misy olana angara mamantsiaro. Tena tsisy olana mihitsy fa mba te tokantrano kely mba te hanana tokantrano kely. Dia ahoana zany ny fiainanareo sy hiantohanareo tsisy ahita indray? Iny zay nge na ohatra raha hoe mandeha any tsy mieritreritra ny sehoseho e. Tena mbola hiafina mihitsy e. Sarotra ihany zany mamantsiaro. Antonareo a efa ato daholo ny zavatra rehetra. Azo antoka kokoa ny tsy ahitan'olona anareo. Fa raha hoe tokantrano izany tsy maintsy hoe mbola hiatrina sy ny sisiny ianareo e. Tena ohatry ny marina hoe izany teny lazany ka. Sy hoe manankanapa-kevitra anareo ary mamantsiaro. Fa mieritreritra fotsiny izay mety ho fahasahirananareo any. Misy eritreretina ihany zany. Fa
fa rehefa tsy miteny izy izany dia ararotina. Tsy hoe izany kosa maman. Fa mba eritrereto kely hoe itokantranotsika ianao dia amin'inona? Dia ahoana koa ny fomba iainantsika amin'izany? Tsy maintsy mitady vahaolana kely. Maman, tsy vitan'izany fotsiny izy ity. Eto ary tsika misy antsito manampy. Mbola sahiran-tsaina ihany indraindray. Maika fa hoe onjontsika ianao samy rery. So dia mba hainao mihitsy arany tsy mahafoy antsito. Tsy azoko ny tiana ho tenenina. Asa. Ohatra hoe manam-pitiavana azy ianao na ohatran'izany. Aza miteniteny foana maman. Mbola tsy nieritreritra an'izany mihitsy aho. Raha ohatra ka izy mitory fitiavana anao dia ahoana? Fa inona nefa ny tena mahatonga anao an-tany an'izany? Fiainana nge izany tsy aho e. Eny. Fa na izany ary, mbola tsy priorité amiko mihitsy aloha ilay anao sipa amin'izao. Mbola izay hamahana problème pampalo izao no tokony atao tsara. Azafady raha ohatra hoe natezitra anao ilay teniko teo e. Tsy manino. Fa hono a, inona ilay vahaolana hitanao? Hatreto aloha tena mbola tsy nahita mihitsy aho. Fa ny ao aoriana tsy haiko. Fa na izany ara tsara, tandrema foana ianao a. Ny amin'inona io? Ny amin'ny fakapanako. Maman ty tena tsy. Tena mampalelo mihitsy ny zanako iny eny. Aiza vedy isan'andro kosa dia boboka atao e. Manana ny olany kosa izy e. Dia ianao koa izany dia mbola mevahana anazy ihany. Izao no lazaiko anao a. Manana ny olana izy matoa tonga amin'izao zavatra izao. Fa tsy ny fitabadabanao azy ny vahaolana. Dia inona ary ny tokony ho vahaolana ozy ianao? Resana moramora izy e. Izao manjany lasa mamohy fotsy fidin'ilay zanako azon'ilay zara sondozy iny. Io indray ianao fanasotena zanak'olona. Ny zanako ao mihitsy ny tokony ho jerena vahaolana. Tompony ndraikitra amin'izany ange ianao retody. Fa sao dia velonao fa zazakely ary iny olona iny. Raha nanakana ny fiarahandreo hatrany voalohany ianao a, tsy tonga tamin'izao mihitsy ny zava-misy. Tsy adala ary niny a. Ka n'olo-bato mafana ho azy. Asa. Izy nahita nefa niova lasa amindry raha viky mianakavo ny fonao. Zay foana ny ianao, izany foana ange ho amin'ny mampisy olona atao natokantrano. Mba ho faiza ny fijerinao izany. Ka tsy efa izany foana koa ve ny fanao fiarorovanao andreo isaka ny miady eo e. Findrany mihitsy izay no aingana. Loko mandeha.
ohatrany safa mihitsy a. Fa manina moa izy io no mama. Ohatrany tsy sava izy jerenao ne. Sao dia tokony antsoina dokotera tsy ary? Okizao ka. Tsy mety za fa aloha tsy mety ny dokotera. Tsy ta tsy volandray ve izany e. Fonjainy ty mamantsara. Aza banahy ianao fa aloako ny vola. Ay, Salama dokotera. Tsy hito ihany. Mba afaka mandalo ato an-trano ve ianao azafady? Ie. Misy tsy salama zay manko a. Ay, ho avy ianao a. Misaotra indrindra tompo. ho avy izay? Ie, ho avy izy ka. Fa aza mba nantsony ianao. Tsy ara. Sano andrivy aloha manotory eto manao tonga ny dokotera. Ndaka misaotra betsaka lesy. Zao fanaovako rano foana. Mahasoina ve indry? Tsy manina anao tsara. Tena mahafinaritra aky ilay zanak'olona. Hita be mihitsy izy hoe tsotra sady matotra. Namina. Nanao indry? Efa tsy manina intsony Nahatsiaro an'ilay ndrina rary tamin'iny a. Fa feko panaka iny mahefa naka dokotera tadidiko izay tena tsy afaka atao tsaiky mihitsy. Raha sao iazy dokotera? Angana mahefa. Allô? Allô, dokotera? Ie, misy mahefa ihany. Tonga fa ragamo marary ny zanako. entiko moa fa nisy an'izany. Fa nisy an'izany mihitsy. Fa tena mampatsiahy anazy izay atao mahefa izay mihitsy ny ataon'ity tsito ity. Ohatrany papa mihitsy ve zany izy ny tia mamonteny iny? Tsy dia tena hoe izay loatra e. Fa tena mendrika aky ilay zanak'olona. Marina e. Zany. Tsy ava. Tokony ohatra ireny ny vadin-drio rehefa any aoriana any. Tsy azoko ny tia mamonteny iny. Anadahako nandresako antsito. Koa raha anjaranareo kosa ve kidy. Fa tsy azoko mihitsy ane. Ohatra mamondra iny mampirisika anahy amin'izany. Tsy mampirisika indry mihitsy aho. Fa mba maneho hevitra fotsiny. Dia sora anatin'ny sainao izany sahanambady antsito izany.
Mamantsiaro, manaona zao ndre? Efa zavabe fa merci beaucoup lay za. Ay, tsara izany. Fa ty fanafody-ndry. Efa mijereko tany ivelany tany aho manko. Tena merci beaucoup lay sa. Saotra betsaka. Tena tsy hitako moa tsy atao misy trihana eo anatrehana ariny. Fa maninona zao ka? Tena matsiaro loatra ilay za hoe tena endrika hitanao loatra momba anay a. Marina. Mamantsiaro. Izany hoe mamantsiaro tsy manao izay zavatra ankoatran'izay azoko atao e. Dia izay vitako eo amiko koa ny ataoko. Na izany ara loatra ny zavatra ataonao fa tsy hitao. Tena marina mihitsy izany teny maman izany. Tena merci. Ary zareo a. Sika samy sika ihany reto. Fa hono aloha e. Mety ve ilay zavatra niresahako an'la tamin'iny? Le hoe nareo ialady dia hitaritra hafa. Sarotra be izany. Aleo mamantsiaro hevitra hafa ny tedavina. Dia hevitra hafa ahoana lesy? Atao haingana izay hamahana io problème io. Dia amin'izay izy tsy mihitatra intsony. Amin'ny fomba ahoana ary nefa e? Midiny any fotony mihitsy tsika. Dia iny mahita an'izay hany. Dia amin'izay koa tsika mandresa lahatra amin'ny mpapantsiaro mba tsy hanambadiany an'ilay olona. Nefa ohatrany tsy mety ihany anie izany rehefa amin'ny vatany e. Ilahy nefa tamin'ny papa e. Zay indrindra mantsy ho. Tena ahoana ny fomba hanaovanao an'izany e? Zay nefa tsy afaka hanaonao ninina mihitsy fa ianao daholo ny tsy maintsy manao an'izany rehetra izany. Aza manana ireo. Tsy maintsy mahita hevitra foana isika. Tena merci beaucoup tsika. Mitete indray. Ahoana ny hevitry maman amin'ilay resaka tsito teo? Ka tsy efa nitady vahaolana ve izy e? Alao aloha tonga izy dia ho teo izay atao. Dia na izany kosa ary ve? Dia avelantsika hiady irery izy izany. Ka tsy hitako ange izay hanampiana azy amin'izao e. Raha tsy hoe nga hoe hijery amin'ny mahefa dia handresy lahatra azy. Dia amin'ny fomba ahoana nefa? Asako. Sa hoe antonina izy dia miresaka aminy. Tsy lasa kosa aloha izany raha izao a. Mbola tsy fotoana anaikeko ny fanapahan-kevitra mihitsy an'izao. Tsy aro. Tsy maintsy mandalo amin'izany tsika raha tianao hiraviny izao. Ka vao maika anie io sarotra be raha mbola miziriziry amin'ny nevy ny papa e. Fa hono aky. Sao dia mba hampiova zavatra raha atao fantatro mahefa hoe miaraka amin'ny olon-dry. Tsy azoko ny tia maman teny iny. Mety ve a? Raha ohatra atao hoe miaraka nareo sy tsito. Fa maman ve ahoana e? Izany koa ve izao dia mba ety? Ilay izy ange tsy hoe niaraka nareo e.
finona nefa nosy indray tsy mampety an'izany ary ka terenao hiaraka zany zay tsito mbola veriko amindry tsy hiaraka nareo fa fomba fotsiny zany a hoentina andonana ny sainy mahefa mba tsy hanereny andriana ambady andrabiry zany tsy anaiky an'izany mihitsy na inona natao na inona eno a fa manina nefa raha mba ekena aloha zany hoe mody atao an'izany e sao de zay ny ampilamina nioko de tsy tokoa ve nefa de anaiky an'izany ozy ianao ka rehefa vonina ki izy anampy atsika tsy hitako izay olana amin'izany ataony zany tsy mety zany mamanka tsy tiako ampidirina amin'izany mihitsy tsito mbola averiko tsy hiaraka ianareo akory ka le izy atao fitaovana amin'izany mihitsy tsy mety amin'ny saiko maman maman oh voanaky zaho maman nahita hevitra hevitra ny amin'inona anarahamaso amin'ny papa farahana maso ahoany tsy azoko tena marina maman te ahitana azy a vonina resaka amin'izany ry tsy toa de resaka kosa ane savy hoe andeha tolo-batana ty hafa vonina anaiky ny teninao zay tsy zany kosa maman mba te hijerana azy fotsiny hoe manahoana izy any zay finona ny tena mampisisika andry amin'izany raiko foana ane iny e na nisy inona teo na nisy iny nefa tadidio a fa navita ny varotra ndry izy ary nanery mihitsy de mbola ho atonina ihany ka efa hoe zany tsy resaka aminazy e de amin'ny fomba ahoana ary ny zavatra ataonao amin'izany e tsy kara mihibokato ka tsy manao ohatran'izao ary efa ho any amiko tsy aro fanao fanovany maso sa inona ataoko fotsiny re zay tsy hahitany ana amin'ny fomba ahoana ary mahita hevitra io fontsika maman tsy aro tena tsy mety an'izany na inona lazainao na inona mety hanimba zavatra betsaka zany azo atao mihitsy aloha zay sosokevitra anao zay maninona ngatsiaro tsy maninona ka maninona zao mandainadainga oatra zany tsy oatra zao mihitsy any ndre
sady raha misy olana maninona zao raha miteny dia fanampiana foana. Malaina amin'ny papa za. Eny fantatra ny izany fa mbola mitady vaholana aloha tsika izao. Ka ela be any ilay izy vao hita e. Ka mamiaritra kely moa tsy aro ah. Sa misy zavatra tsy mahatamana tsy aro. Tsisy ka. Fa misy zavatra tiako atao izay nefa tsy avela maman za. Inona zao za? Kefa hoe te ahita amin'ny papa nefa tsy avelana mijery anazy. Tsy aro ah. Risque be kosa anefa izany e. Sady amin'io tsy fantatsika hoe inona no ao an-tsaina amin'izao. Ka efa hoe hiafina ho aza. Lainga izany tsy tao. Io mitady andesisika hijery indray ihany. Fa io mihitsy moa voatenenina anao io. Za tena tsy d'accord amin'izany mihitsy a. Fantako ange ny toetra ny dadany. Maman mieritreritra na ho vendrana mihitsy. Efa hoe hiafina dia tsisy mahita. Dia ahoana ny tampoka. Misy mahinay aloha izany teny mamantsara izany. Fa za mahita hevitra anankiray raha mety aminareo. Hoe ahoana le izany? Teneno aloha fa sao dia mitovy ny heritreritrantsika. Fangava ny eritreritra zavatra hafa nareo. Misy eritreritra izay fa tsy aro. Lainga izany. Eritreritra adaladala be. Adaladala-ndry ahoana koa. Fitako. Teneno ny hevitra lahy. Zao ary. Ampanaovitsika déguisement tsy aro dia afaka mijery amin'ny papany izy. Tsy atahorana ve izany? Aza matahotra ianao. Tsisy afantatra akory hoe tsy aro io. Ina. Ataovindray aloha dia 8 heures izaniko. Yes! Mbola kombinazy eo avy mpandikely amin'izao. Yo. Andriamanitra. Tsy atahorana ve izao? Zao kosa ve dia isako por mama. Tsy tao. Tsy azoko mihitsy ny tena mampisisika azy andeha hoany. Ka tsy menatsiny kosa ny nama izy izy dia mianta be tamin'ny papany iny dia mora malahelo izy amin'izao. Fa tena tokony apetrakintsika ao anatin'ny lohany ihany. Fa indray mahafatifaty iny engeny na tonga anazy anery anambady an'iny olona iny e. Ka izay ilay hoe adalany tena ny tafindamba e. Izay ilay ho an'ilay sezy monina betsaka izay fa milalana andehanako. Sirasira re. Dia alao aloha izany atao dia 8 heures indray mitohy amiko. Iny aleo izy andeha aloha. Tena tsy andro mihitsy ny saiko vao naheno hoe lasa tato izy mianaka. Sotranao aloha. Fa tsapako ohatran'ny hoe nisy fahatotsoko ihany. Marina. Ka na izany aza tsy mety mihitsy ny nataony zareo e. Ianao ve dia avelan'irery tsy misy mpikarakara ato? Taonako. Zao no hitatry zareo fa mety angamboko. Te hanampy anao fa tsy haiko hoe azoko atao ve izany sa tsy? Anampy ahoana? Karakaranao atoko. Sarotra angezany tsisy vady izany e. Fa misaotra satrapisaka. Fa maninona koa nefa miavy tsy feno e. Ho sahiranao nge ianao e. Raha ny tsy fanekeko ny fanampianao no asahirana tsy maninona fa heritako. Maefa dinio tsara ihany fa sao dia izay nge mba vahaolana amin'ny adi-tsainao e. Tsy mila mpikarakara izany aho ah. Ho sahirana eo nge ianao e. Sy avelao sahiranany, avelao sahiranany.
fa tsy olona zay kanao a za tsy misy atakaloka ny vady aman-janako niza mazava manao enariko Andriamanitro, fa maninona? Tena tsy zakako mamô. Tsy zakako e. Fa misy inona kia? Fa misy inona kia roa? Tena tsy naposiko. Dia vita ny fe. Vitaniza! Fa nataona efa inona ianao? Tsy naninana izy. Izary tsy nahitana akory. Ka inona fotsiny raha tsiaro a? Tantiry lila. Maninona? Hitako mivoaka avao an-trano izy. Tena sera mama fanatakalina ny tantiry lila sy miotsika. Mangina zanako. Aza miraraha an'izany ianao. Tsy avelako hijaly ianao na hitetezako vazatany efatra. Tena tsy tantiko mamô. Okisay. Tena tsy tantiko. Okisay zanako. Okisay. Papa. Tena fitanao fiananarana mianaka e. Dia zanatry mety atakalinao mioty a. Tiago, Andriamanitra, Tiago, maty zanako. Tsito! Ai, Jesosy, tsito! Andriamanitra, ataoko ahoana eto zanako. Tiago a! Tiaro, momba sotroa ty. Okisay. Aloha za torokely fa marary-be ny lohako. Iny ary ataovy sy mampety andray. Io mihitsy ary tsito ny tena tsy nampazoto azy ny voan'ny tany a. Mamantsiaro, mifono aminao a. Tsy naposiko hoe ho tonga amin'izao izy ty. Tena grave be mihitsy raha vao io aretim-pony io no mihetsika. Tena azafady ry tsito. Ohatriny hoe ianao indray no omeko tsiny. Efa lasa io mamantsiaro. Manaraka tsy atao tsony. Fa ny tena mampalahelo an'izy io nge dia le tantinany e. Raha ny fahitana anazy io aloha dia tena fragile mihitsy izy e. Tsy mahazaka choc mafimafy ny fony. Izay ny tena mampiferina anahy raha vao misy zavatra mahazo anazy. Zao nefa miampy problème foana. Aleo fa ataontsika foana izay mampilamina sainy. Mandrabatapitra ty olana ty io. Satra lesy.
Allô? Manao ahoana aky? Bonjour Ndry. Dry. Tsy tavanga akindry izany. Ohatran'ny hafahafa. Sa manao grâce matinée? Manaraka izany zarasoa. Fa maninona aky? Nandeha voaka tany saika hijery papa dia zavatra mandreraka be ny hitako tany. Fa saika nataony inona indrindry? Zany tsy tany kory. Fa ilay tantinanay aky nasolony amin'ny maman. Andrekako? Tena suir aby zany ve Ndry? Hitako mivoaka avy tao aminay zareo. Courage akia. Ofa hanampy Ndry aho matatra amin'ny mariny. Aza misahirana amin'izany intsony akia. Fa manino? Tsy tiako any alingelina intsony mihitsy ny problemanay. Tsiaro ah. Zany eny aky mahampinamany. Fanampy amin'ny sarotra. Na izany aza zarasoa. Efa be loatra ny vitandry taminay e. Sady efa lasa sorona hatramin'ny fiainandry mihitsy ary. Tsy maninona aky izany ah. Zarasoa, tsy hoe tsy mila fanampindry intsony akory izany mahatonga ana miteny an'izany. Fa tena tsapako hoe mihoatra ny tokony ho izy ny zavatra vitandrio. Ka tsy mety amin'ny saiko kosa aloha raha hoe hitaza-potsiny anefa mba afaka manampy any e. Eny e. Nefa ne ohatra ny manome fahasahiranana be andry izany izay e. Efa tsy maninona izany ho ah. Nary ty. Nanome rehetra nananao dia nitianao ny titany fo tsy fantatrao ny tantara taloha diso lalany anao diso lalany anao niatsampy tamin'ny azo tsy fantatra ny lasany rehetra ka matatra diso lalany anao diso lalany anao doky ankamorana dia natamana indriso ratsy fiafara diso lalany anao diso lalany anao adenty dia ny faly sambatry rifa ho tafita dia ny aina tsy ny saina hoe inona no mety ho vokany diso lalany anao diso lalany anao diso lalany anao diso lalany anao